Ilaina dia ilaina ny rano, ilain'ny lehilahy ny rano, ilain'ny vehivavy ny rano, ary hitantsika tamin'ny sary teo raha fa vehivavy mihitsy no misahirana izay mandahatra an'ireny bidon rehetrarehetra ireny ho asiana rano. Manamarika izany fa raha resaka asa sosialy dia ny vehivavy no betsaka eto Madagasikara no tena anisany mandray andraikitra an'izany satria entina hanorenana sy hampandrosoana ny fiainam-piarahamonina izany samy hafa ny asa sosialy sy ny asa soa. Arao ny ity fanazavana ity. Efa mialina amin'izany asa sosialy izany amin'izao fotoana izao ny tanora malagasy, ny tovovavy no tena voasarika amin'izany resaka asa sosialy izany. Tsara vahana tsara nefa ny asa sosialy sy ny asa soa izay tsy mitovy mihitsy. Ho an'ireo mpiasa sosialy dia asa fanarenana no tena ataon'izy ireo. Misy karazany telo ireo mpiasa sosialy, misy ireo assistante sociale, animateur ary éducateur social. Ireo karazana mpiasa sosialy ireo moa dia samy manana spécialité ny assistante sociale eo amin'ny fanarenana ny olona ny tena ataony fanohanana ara moraly ireo olona ohatra victime na viol, victime de non-droit, ireo zany no atao sans abri, plutôt axé amin'ny resaka psychologie zany. Fa ny animateur indray dia miasa amin'ny tontolo ambanivohitra hoe mifampivoarana ireny olona any amin'ny tontolo ambanivohitra toy ny hoe fanaovana pompin-drano, fomba fanasana tanana, izany hoe sehatra malalaka eto amintsika. Resaka travail social. Ny éducateur spécialisé moa zany mafatapatatra ny olona ihany tena hoe ataon'ilay fanohanana an'ireo olona handicapé na hoe manana fahasembanana na clé eto amin'ny mpiaramonina zany. Isan'ireo sekoly misahana manokana ny resaka asa sosialy ny ISTS eto Andoranfotsy. Efa ho 5 taona ity sekoly ity no nanofana an'ireo mpiasa sosialy ary efa narivo ireo mpiasa sosialy nivoaka tamin'izany. Nankalazaina teto amin'ny ISTS androany ny andro iraisam-pirenena ny asa sosialy izay marihina fa ankalazaina isaky ny atalata fahatelo ny volana Martsa. Nisy ny varavarana misokatra izay ahafantarana an'ireo fikambanana samihafa izay isan'ireo mpandraharaha ao anatin'izany asa sosialy izany.